Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary miarabanao tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampahirezana izao ny fiadanan'Andriamanitra notonompo aminao sy ho amin'ny ankonanao ary ampanetretena sy ampitiavana ny zarako aminao ny tenin'Andriamanitra. Alohany andraisantsika izany dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Raha tsara indrindra dia misaotra anao izay ny amin'izao fotoana mahafinaritra omena ho anay izao ary ny fahasoavana lehibe sy mitafitafy izay omena ho anay ahafahanay mandre ny teninao. Ka dia mangataka izay mba ny fanahinao masina ilay mpampianatra tsara indrindra anao ka mpianatra anay ny teny, hanazava ny sainay hatakaranay izay tianao ambara aminay tsirairay avy. Ary mangataka ihany koa ny ositra mahery ho ampiaino tsirairay avy rehetra izay ampandrenesanao izao teninao izao, ary indrindra ihany koa ny amin'ny tenako izay mitondra ny teny mba tsy teny araka amin'ny fahaizako, ny fahalalako na ny fisainako fa aoka mba hainao ny ampiteny ary anome anay ny lelany efa mahay mba haizako manambara sy manao ny sitraponao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy irery anay izao fotoana izao. Amen. Amen. Ny lohateny izao hafatra izao dia hoe halalaho ny toeranao na hoe hitaro ny toeranao. Voalohany indrindra ry hava-malala ny tanjon'Andriamanitra amiko sy aminao dia tsy hoe ho kristianina tsotra fotsiny ihany, na hoe mpiditra am-piangonana na hoe mpino tsotra fotsiny ihany, fa na iza na indray ny fanahy fananganananaka tonga zanak'Andriamanitra dia samy manana andraikitra eo anivo ny ankonan'Andriamanitra. Amen. Ianao izay nandray ny fanahy fananganananaka natsangan'Andriamanitra ho zanany dia manana andraikitra lehibe eo anivo ny ankonan'Andriamanitra. Ohatra hoe eo amin'ny ankonana iray na misy zanaka maro eo dia samy manana ny andraikiny tsirairay avy rehetra, fa na dia eo ny andraikitry ny tsirairay avy, ohatra hoe ao ny mpatsaka rano, ao ny mpaka kitay, ao ny mpahandro hanina, ao ny mpanadio trano sy ny sisa, na dia hoe eo amin'ny ankonana dia samy manana ny andraikiny tsirairay avy rehetra. Na dia hoe mety misy asa iray izay mety hoe iraisana na hoe asa iraisana, fa samy manana ny andraikitra nomena na nomeny ny ray aman-dreniny avy ny tsirairay avy, ary mahalala izany andraikitra izany ny tsirairay avy. Jesosy Kristy miteny any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsaha ny Fanahy Masina aminareo ary ho vavaolombeloko any Jerosalema, eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Amen. Fa azo hery ianareo amin'ny latsaha ny Fanahy Masina aminareo ary ho vavaolombeloko any Jerosalema, eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Amen. Ny zanak'Andriamanitra nandray izany hery izany araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, satria rehefa mijerytsika izany hoe filatsahan'ny Fanahy Masina izany dia tsy inona fa batisan'ny Fanahy Masina. Izany hoe niza ny zanak'Andriamanitra nandray mibatisa amin'ny Fanahy Masina, na dia ataoko raha hoe mbola tsy nandray izany batisa amin'ny Fanahy Masina izany dia tena manana andraikitra lehibe eo anivon'ny ankonan'Andriamanitra, ary indrindra moa fa nandray mibatisa amin'ny Fanahy Masina dia te hilaza aminao hoe tsy natao hipetrapetra-potsiny ianao, fa nataon'Andriamanitra na hoe nataon'Andriamanitra zasy ianao ho vavaolombelona. Voalohany indrindra ho vavaolombeloko Jesosy Kristy, na dia tsy nahita renao an Jesosy Kristy satria amin'ny finoana no andehanantsika fa tsy amin'ny fahitana, satria tamin'ny finoana no nanekentsika an Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy antsika dia tonga zanak'Andriamanitra isika, dia tadidio tsara fa tsy natao hipetra-potsiny na natao ho kristianina mandeha any am-piangonana, fa misy andraikitra lehibe dia ny ho vavaolombelon'i Jesosy Kristy. Samy vavaolombelon'i Jesosy Kristy izany dia tsy hoe ho vavaolombelona hoe ity ianao fa andeha hitety vohitra ianao hijoro vavaolombelona, fa voalohany indrindra dia vavaolombelon'i Jesosy Kristy voalohany dia niteneny any Jerosalema. Ny Jerosalema dia tsy aiza fa
eo amin'ny misy anao ankehitriny, eo amin'ny ankohonanao io, eo amin'ny fianakavianao io, na mety eo amin'ny toeram-piasanao io, vavolombelon'i Jesosy Kristy ianao. Dia mety ilaza ianao hoe vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'inona? Dia te ilaza aminao aho hoe vavolombelon'i Jesosy Kristy ianao ny amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty, satria izany ny nonao ary tiany Jesosy ianao ho vavolombelony tamin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin'ny maty. Zany fahafatesany Jesosy Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty zany, na dia tsy nisy nahita an'izany ary zasa ianao dia amin'ny finoana hoy aho, satria tamin'ny finoana no nanekenao an'i Jesosy Kristy ho tomponao sy ho mpamonjy anao, ary amin'ny finoana ihany koa no andehananao manatanteraka izany ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ianao. Tonga olom-baovao ianao no fahafatesany Jesosy Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Amen. Tonga olom-baovao ianao, zany hoe tena le fahatongavanao, le maha olom-baovao anao mihitsy naseho anao, satria ny olona ankehitriny, eny fa na tamin'izany taloha izany ary ny mandresy lahatra ny olona ry hava malala, dia tsy ny fitenenanao hoe ty afa tonga olom-baovao, ty afa tonga zanak'Andriamanitra, fa ny mandresy lahatra ny olona dia ny fitondran-tenanao. Raha ohatra ianao ohatra hoe taloha tamin'ny tsy nanana an'i Jesosy, ohatra hoe mpiteny ratsy ianao, dia rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia tena hoe tsy mba mivoaka ny vavanao intsony ny fiteny maloto na fiteny tsy mendrika, fa tena hitan'ny olona mihitsy amin'ny fomba fiteninao hoe tena niova tokoa raha anina. Zay dia tena hoe vavolombelon'i Jesosy Kristy ianao, vavolombelony fahavelomany ao anatinao. Amen. Ary zany zavatra izany dia tena hoe misy lanjany lehibe tokoa, ary tsy vitany hoe ho vavolombelona ihany, fa misy hetsika ihany koa izay tian'Andriamanitra ataoko sy ataonao, zany hoe tsy eo amin'ny toerana eo, araka ny tenen'i Jesosy hoe Jerosalema, dia avy eo eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Ny tanjon'Andriamanitra dia tena ny hitarantsika hatrany amin'ny farany tany. Ary izay mahatonga an'i Jesosy Kristy miteny amin'ny Matio 7:20-20 ka hatramin'ny 20 hoe ary hoy izy Jesosy efa nomena anahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ka mandehana anareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga fataperan'izao tontolo izao. Amen. Zany hoe misy hetsika izay tian'Andriamanitra, misy iraka izay tian'Andriamanitra ataonao mba hatonga ihany koa ny mba hatonga ihany koa ny firenena ho mpianatra Jesosy Kristy, fa tsy hoe ho mpianatra ao fa ho mpianatra Jesosy Kristy, satria ny tanjon'Andriamanitra ny fidanany anao dia ny hatonga anao ho vavolombelony. Amen. Tena zava-dehibe ny hatakaranao an'izany. Mety tsy fantatrao ny andraikitrao, fa mangataha amin'Andriamanitra, mangataha amin'i Jesosy Kristy fa ho asehony anao. Mety tsy handray feo ianao hoe ty ny ataonao, fa omeny ianao tena hoe fandresen-dahatra, na mety efa amin'ny toerana izay efa nametrahan'Andriamanitra anao ianao, fa tsy mahatakatra inona loatra nataoko eto, fa tena tiany Jesosy ianao manomboka eo amin'ny misy anao eo mba tena ho vavolombelony ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Amen. Ary hoy ato teo hoe ny olona dia mijery aloha izy ohatry ny ahoana ny vokatra na hoe ny voa izay fikarinao, tsara ve? Ohatry ny ahoana ny
fomba fitondran-tenanao. Fa rehefa resy lahatra ny olona na dia tsy zany hoe na dia tsy miteny na dia tsy mitory an' Jesosy Kristy ary ianao, satria misy toerana izay mety ataoko hoe mety efa nitory ihany ianao, nanambara ihany ianao, fa amin'ny farany ianao tsy mifitorianao tsony, tsy mifitenenanao tsony ny zava-dehibe mahatonga anao vavolombelona, fa ny fitondran-tenanao, ny fomba fiainanao jeren'ny hafa. Ary zany ny tena misy akony lehibe mihitsy amin'ny manodidina anao. Amen. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny hahatonga anao vavolombelon'i Jesosy Kristy, sady ho tonga mpianatra Jesosy Kristy, ary hampianatra ny hafa ihany koa ho tonga mpianatra Jesosy Kristy. Amen. Any amin'ny Isaia 4:12-2 sy 7 dia hoe: Halalaho ny toeran'lainao, ary ao ka ho enjanina ny ambaindainao, ka aza vele isiketrona, halavao ny kofehinao, ary ao ireny mafy ny tsy maindainao, fa hitatra ny amin'ny ankavanana sy any amin'ny ankavia ianao, ary ny taranakao azony jentilisa, ka dia asiany mponina ny lao. Amen. Zany dia tena mitaky antsika hoe halalao ny itoeran'lainao. Tian'Andriamanitra mba hitatra zasy ianao. Tian'Andriamanitra mba tsy eo fotsiny amin'ny misy anao zao ny misy anao ankehitriny. Tsy azafady, tian'Andriamanitra mba tsy hoe misy anao ankehitriny ny tian'Andriamanitra hisy anao, fa tena tian'Andriamanitra mba hivelatra, mba hialalaka ny lainao. Ny lainao dia tsy fa ny tenanao. Raha ara-panahy izany, satria ny lainao ilay trano izay hitoeran'Andriamanitra. Ary tian'Andriamanitra mba hitatra izany, araka ny teny hoe mba fa hitatra any amin'ny ankavanana sy any amin'ny ankavia ianao. Amen. Ary ny taranakao ahazo ny jentilisa. Ro taranakao ireo dia tsy hoe le taranakao hoe le zanakao, fa le zanakao ara-panahy, le taranakao ara-panahy izay mahita ny fitondran-tenanao. Ireo izay resy lahatra tamin'ny fomba fiainanao, nahita le votsara dia tonga mpianatra Jesosy Kristy koa. Ny fitondran-tenanao dia ahazo ny jentilisa, zany hoe ahazo ireo izay mety tsy mino an'Andriamanitra, mety ireo izay tsy resy lahatra tamin'ny fitorinan'ny teny, fa amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny fitiavanao, amin'ny alalan'ny fitondran-tenanao, amin'ny alalan'ny fandeferanao, fifalianao, fahamaontinanao, amin'ny alalan'ny pasiansanao, na ny fanajanao ihany koa, dia resy lahatra ny ireo izay tsy mino. Ary tena izany mihitsy ny tanjon'Andriamanitra, mba hitatra ianao. Ary voalaza ny ten'Andriamanitra hoe aoka ho enjanina ny ambaindainao izy ka aza vela isiketrona. Amen. Zany hoe ireo izay mbola mety mbola tsy mahafahanao mivelatra, tsy ahafahanao manalalaka ny lainao, aoka tsy isiketrona, esory izay mety mbola miketroketrana, mitondra fiketronana eo amin'ny fianam-panahinao, tsy ahafahanao mivelatra, tsy ahafahanao mitatra, tsy ahafahanao tena hoe tonga vavolombelon'i Jesosy Kristy. Fa ny fomba iray ry hava-malala izay ahafahan'ny olona mihitatra sy hoe tena ahafahanao mivelatra hatrany amin'ny farany tany dia tokana irery ihany dia Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny fifandraisanao tsy tapaka amin'Andriamanitra, ataovy mafy orina. Amen. Ataovy mafy orina. Fa hoy izy Jesosy Kristy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Une fois zasy ianao tsy manana fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy dia tadiko tsara fa tsy afaka ny hamoavoa tsara. Firifiry moa ry hava-malala ny olona eto amin'izao tontolo izao, raha atao hoe ho an'ny olona n'izao tontolo izao ty tenin'Andriamanitra ity. Raha hoy izy Jesosy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay na inona na inona, fa firifiry moa ny olona n'izao tontolo izao manam-pahaizana nefa tsy manana an Jesosy. Fa izany tenin'Andriamanitra izany dia ho anasy ho anao. Zany hoe Jesosy Kristy miteny fa raha tsy manana fifandraisana aminazy isika, raha tsy manana firaisana aminazy isika,
dia tadiko tsara fa tsy afaka ny amoavoa tsara, tsy afaka ny ho vavolombelona, tsy afaka ny hitatra ho amin'ny atsinanana, ho amin'ny akavanana tsy akavia, tsy ho afaka ny hitatra ho any amin'ny avaratra sy ny atsimo, tsy afaka ny hitatra ny any amin'ny atsinana sy andrefana, fa tokana irery ihany no ahafahanao mahatanteraka izany dia mififandraisanao amin'i Jesosy Kristy ataovy mafy orina, esory mikentrona, aza vela isy iketrona ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ahoreny mafy ny tsy mahindainao. Amen. Fa na iza rehefa tsy resy lahatra amin'ny fitoriana ny teny dia ny dikan'izay dia ny fitondran-tenanao dia tena midika zava-dehibe any am-piasana, any amin'ny toerana rehetra izay misy anao, na amin'ny fianakavianao ary na ny ankohonanao ary. Amen. Ka dia tena hoe te hampahery anao ataovy mafy orina amin'ny fifandraisanao amin'i Jesosy fa izy rery ihany no ahafahanao mitatra manalalaka ny toeranao. Amen. Ary ahatonga anao ho vavolombelona hatrany amin'ny farany tany, ary ahatonga anao ihany koa hampianatra ny hafa ho mpianatra Jesosy Kristy, fa tsy ho mpianatra ao akory fa ho mpianatra Jesosy Kristy. Amin'izay fotoana izay dia tena hoe maro araka ny tenin'i Jesosy hoe hanome voninahitra ny ray, ka dia ho azy irery anie ny voninahitra, ka dia hiaraka hivavaka isika. Misaotra betsaka anao izay ray malalo ny amin'ny teny izay nomenao anay. Tena mangeta hita tokoa izay ho vavolombelonao. Mangeta ety izay mba tena hitatra ho amin'ny akavia sy amin'ny akavanana. Mangeta ety izay mba tena azo ny jentilisa ny taranakay. Kanefa araka ny tenin'i Jesosy tsy mahay na inona ianareo raha misaraka amiko. Jesosy tena hoe tao mandrakariva izay, mba tena hanao mafy orina ny fifandraisanay aminao, mba tena hanao mafy orina ny firaisanay aminao. Hampianaro izay, mba tena hitondra voatsara, mba hamoa voatsara, hamoa ny vokatra ny Fanahy Masina, mba ho hita aminay Jesosy Kristy ilay velona, ary mivokatra ny fanahinao masina amin'ny fiainanay. Raha mbola misy mikendrokentrona amin'lainay dia mangataka aminao izay na amin'ny fiainanay, mbola misy ny tsy araka ny sitraponao, tsy ahafahanay mivelatra, tsy ahafahanay mitatra, dia mangataka izay mifamindram-ponao, aoka ny fanahinao masina nazavanay, ary aoka ny fanahinao masina mpianatra anay, ary ampirisika anay hatrany, hitady sy hikatsaka mandrakariva ny fahatsaranao aminao. Dia ampio izay Fanahy Masina, fa tsy vitanay amin'ny olombelonanay ny anovanay, fa amin'ny alalanao irery ihany. Ka dia mangataka ny herinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen.